Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana bamalalo no ianona amintsika amin'izao fotoana izao. Dia falibenay ny tenako miarabanao tonga eto natratran'izao andro anio verinay nasaoma tsara natory tamin'iny alina iny dia samy nomen'Andriamanitra fofinaina mahavelany resaka tamin'ity androany ity, nitefy ny fo, niaina ny orina, velinaina tafahoanetsika voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Tsy nisy an'izao sy fahafatesana androany raha tsy naharehefa orintsika androany zava-dehibe zany. Miarabanao tonga soa matsara eto ary manasanao indray hiaraka aminay manaty izao fandarana vavaka fiambenana iarana amin'ny fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ary ny mpikambana ato anatin'ny vavaka ato anatin'ny groupe izay maharesy. Ny tompontsika rehetrarehetra raha androany no tonga miaraka aminay dia tetena aminay tsy kisendratsena akory natogavanay tena misy raha ilan'ny tompo anao ary resy lahatra koa fa raha androany ianao mifantoka tsara dia isy feo an'Andriamanitra bitsiky ny fanamasina orenao anatin'izao fandarana izao. Mety hanolo-tsainanao ivoahanao amin'ny ady zany, mety hanasitrana ny aretinao, mety hanampatanjaka ny lohalikao mangozozo, mety hampahelan'ny tananao miraviravy, matoky sy miarana fa tsy taka nidiranao eto nivoahanao eto androany. Ka dia manasanao adiny sasany mahery eny raha atsika dia inoko fa tsy verimaina fotoana verimaina ka raha mba tonga miaraka aminay eto ianao dia azavadika fa andao mba hatratra amin'ny farany tsika. Ny tompony antsika rehetrarehetra ho antsika rehetrarehetra izay efa paketo kosa niditra voalohany moa isika dia mentsika tsodrano. Niditra voalohany teto androany dia ranambavy Daniela any Belzika.
tahiny tompo raha nambaviko Danilany tsodraninao androany dia amin'ny Isaia 2:30 ny 17:20 sy 18:20. Isaia 2:30 17:20 sy 18:20 aminaran'i Jesosy manao hoe ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Ary ny oloko hitoetra ao amin'ny fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny fitoerana mahatoky ary ao amin'ny fialan-tsasatra feno fiadanam-po. Halleloia. Amen. Izany ny asan'ny fahamarinana. Ny asan'ny fahamarinana dia ho fiadanana ary vokatry ny fahamarinana dia fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Ny oloko hitoetra ao amin'ny fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny fitoerana mahatoky ary ao amin'ny fialan-tsasatra feno fiadanam-po ho anao zany. Mitoerana anatin'izany toerana izany, ametraka anao amin'izany toerana izany ny Andriamanitra raha nambaviko Danilany. Tsisy hakorotana anao, tsisy hampiherikerika anao, tsisy hampisavorovoro sy hampisamboaravoara ny dian'ny sambo kely mpiainanao poniny rano. Halleloia. Fiadanam-po, fahatokiana, fitsarana ho anao sy ny ankonanao. Tsy raha nambaviko Danilany irery moa na izay tsodrano izay fa nareo rehetra ny Koweït, Arabia Saoudite, ny Chine ary any Madagasikara dia niara-nahazo an'izay daholo. Tahiny Jesosy ko Danilany. Arakaraka ny ko Danilany Aimé Manambotsoa France, Rosemine France, Nashimi Koweït, Erika Rak France, Angèle Pagès France, Idody Raounso France, Marie-Jo États-Unis, Erika Rak France, Mirara Andriamalala Madagasikara, Eliana Miariniana France, Moni France, Soameva France, Razanazo Sylvia Arabie Saoudite, Rantandremana Charline Madagasikara, Artisanat de Madagascar France, Kekerandrena Solo Madagasikara, Anguillerina Rodriguez Arabie Saoudite, Tody Jesosy mandrakizay Allemagne, Fabio Razana Kandapa Koweït, Razana Monika Koweït, ary Mampionina France, Bersava Koweït, Sarindra Rengo Madagasikara, Ambotsilda Koweït, André Anjafiniasina Madagasikara, Kota Leoni Arabie Saoudite, Nena Mayenso Italie, Nasela AMG France, Yama Koweït, Lovlitina France, Jessica Patici France, Angelina Diamant Chine, tahiny Jesosy tsika menakavy Jessica Patici, dia Razana Monika tahiny tompo ihany koa Angelina Diamant Chine. Tonga soa isika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany daholo dia samy tahiny tompo isika rehetrarehetra. Taratara moa isika vao tapatomboka. Bekisola tsy tadidiko misy anazy Bekisola tonga soa ihany koa Angelina Diamant Chine. Tahiny tompotsika rehetrarehetra. Taratara moa isika vao tapatomboka androany fa somary bebe asa ny havanareo dia somary taraikiraiky kely vao tonga dia taratara isika vao tapatomboka androany satria tsy mbola somary nakaina kely. Halleloia. Tahiny tompotsika rehetrarehetra. Noélie Fantou France, Kadaka Malala France, tonga soa daholo. Zay mihitsy ny tediaviko izy ko Danilany. Fiadanam-po aiza izy teo, fiadanam-po sy filaminan-tsaina. Alleluia. Dia ho tonga aminao araka izay irinao. Alleluia. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Andoloantsika milonjandre, andoloantsika hivavaka metraka amin'ny fotoantsika ampitantanan'Andriamanitra. Ndao ampandrosotsika ny zokintsika Yama. Izy no hivavaka ametraka amin'ny fotoana ampitantanan'Andriamanitra satria dia apetrakantsika ampitantanan'Andriamanitra tokoa ity fandarana ity. Ao totoza sy tanteraka soamatsara. Tahiny tompo $100 Koweït, Razanazo Sylvia Arabie Saoudite. Tahiny tompo zokiama anao avy hatrany ary ny fitenenana. Halleluia. Tahiny Jesosy paster dia tahiny Jesosy tsika tsirairay avy izay tonga amin'izao fandaran'ny vavaka fiambina izao dia mbola hiara vavakantsika niboantsika izao fotoana izao. Halleluia. Tera sy mankalaza anao izay Jesosy malala misaotra Jesosy satria nitantaninao ny tontolo andro nomenao izy tanjaka fahasalamana indro tonga amin'izao fotoana mamina indrindra izao indray fotoana andeha hanandrahatana ianao, fotoana andeha hianoana ny teninao, fotoana andeha hiantorahana eo an-tongotrao. Jesosy malalo tsy tena hoe tsy mitsinona zavatra ataona eto raha tsy hatrehanao ka manantena izay Jesosy fa feno fanatrihanao izao fotoana rehetra izao indrindra ny any tokantrano izay mihaino ary ireo izay mitarika fotoana rehetra eto na mivavaka amin'ny firenena na mitondra ny teninao na ny amelapelatra dia tenireo ny lelan'ny tsirairay avy Jesosy malalo ary tsy hay revelation avy any aminao izany teninao izany dia toy ny sabatra roa lela
tena hoe anaisitra ny aritina zareo izay manana heretina na ireo izay manana olana na ireo izay angataka vavaka noho ny asa sy ny fanadinana isan-karazany dia tena hipahaka any amin'izany rehetra izany ny teny izay afafinao sy ny vavaka entirahana eo anatrehanao dia manatrehany tsirairay avy nao indrindra ireo mbola ny ampiasana Jesosy na ireo ny an-dalana mody afangan'ny dian'izy ireny amboariny fotoanany tsirairay avy tsy ho azony devolen'ny kelenina Jesosy indrindra manome torimaso dia tsy ambinina tsy anakam-pahefana eto fa tena hoe anana fifatohana ny tsirairay avy ianao izany teninao izany sy anaraka amin'ny fotoana rehetra eto petraka am-pelantananao izany fotoana rehetra izany aroviny connexion aroviny any fiobe Jesosy malalo tena hoe andeso matsara ary tsy zo tapatapaka amin'ny anaranao masina dia misaotra ray masina tsara indrindra eo dia voninahitra tolotra eo anao. Alleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra ny zoky amintsika fa anatin'izay vavaka izay noentiny tamintsika teto izay dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana ny hamalifitianao raha nampaviama dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tombo. Halleluia. Eno hiditsika. Halleluia. Anatin'ity ity dia ame voninahitra n'Andriamanitra indray tsika. Halleluia. Inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany? Inona no azonao lazaina androany mba ahafahanao ame voninahitra n'Andriamanitra? Nenaha sahirana be mihitsy androany ryavana. Sahirana be mihitsy androany ary ny tena marina be dia be ny zavatra tsy vitako sy ny zavatra tsy tanteraka. Fa voninahitra n'Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra anjely. Halleluia. Ianao hoe mino misy anjely irahan'Andriamanitra maka endrik'olona irahany hanampy anao androany dia ohatr'izany. Zaho tsy maintsy mamita ny asako misy zanako tokony handeha lavitra, tokony izany hanatrazany amin'ny gara, izany efa ny lavitra be, anefa mbola ohatr'izao. Voninahitra n'Andriamanitra fa notolon'Andriamanitra saina dia misy namana izay natsoina dia lasa io ny solota ohatry ny taxi. Halleluia. Ohatry ny taxi. Nanana taxi tampoka teo izay, nanana chauffeurna taxi tampoka teo izay nandeha nanao course nanatitra ny ankizy ny zanako sy ny sisa. Lamina tsara ny zavatra nataoko tany amin'ny toerana nalehako tany. Tena zava-dehibe ny nandaminan'Andriamanitra izany programme izany, narovany tamin'ny loza sy ny atambo rehetra. Andriamanitra tena mitahy fiainantsika, Andriamanitra tena momba antsika ry havana malala. Dia tena tsapako hoe tsy rery tsapako hoe misy tanana mandamina ny dialehako dia voninahitra ny ho azy rery ihany. Izy koa avombela faharoa dia nizatra ray mba nakasika ny fony mivady ny hariva teo. Omaly izany ry havana ny farana ny taom-pianaran'ny zanakay. Dia ny zanakay avy nanao brevet maly finoana dia nangataka izy fandeha hody atorany amin'ny namany mba hanao atorany amin'ny namany izy izany. Fankaty be izy sy ny namany. Dia tany izy natory dia androany izy efa amin'ny 4:00 mirava ny reniny vao nihody izy. Dia nalainy mampino atao an-tranon'ilay namany izy. Dia rehefa nalainy tao dia nanampandrosoan'ilay reniny. Rehefa nampandrosoan'ilay renin'ilay namany finoana izany dia izao mba zavatra noteneniny hoe mahafinaritra be ny zanakareo izy fa tena tsara taiza hozy izy endo hozy izy zaho izy vao mahita anazy dia tena variana mijery an'ilay zanakareo izy fa tena hoe manao jupe foana, tena hoe matotra, tena hoe tsisy hoe ahoana izany fa tena hoe tsy mbola nahita anazy tsy nanao jupe lava hozy izy dia nefa izy tena sady tsara tarehy, tena endo hozy izy dia tena mahafinaritra zaho hozy izy ilay reniny faly be mihitsy aho mieritreritra hoe io ny namany zanako. Tena mpifaliana ke izany rehefa tena zaho hozy izy faly be mihitsy mahita hoe mahafantatra hoe io ny namany zanako. Faly foana hozy izy rehefa hoe hiaraka ry zareo dia sady aleo hozy izy atao an-trano no miaraka ato izy no mifalifaly tsy izy mandeha makany ivelany any. Fa dia tena misaotra betsaka anareo hozy izy, faly be tena eno an'ilay izy hoe faly be ny olona hoe ny zanaky ny zanany minamana amin'ny zanakao. Halleluia. Tena tarafina eny amin'ny finoana hony fa zaza tena tsara taiza sady zaza mahafinaritra no malala fomba tsisy izay tsy nitenenina dia izy hoe Jehova izany ny zaza rehefa tezaina araka ny sitraponao. Halleluia. Hitanareo io tsika io nge ry abanana rery tsy ohatry ny mieritreritry tsisy mahita io fahamasinana andehananao io
mety tsisy manisy ireo mariky fa zany tena fahitan'ny olona io ary misy tena misy olona ny ambadimbadika any mijery dia mitsiriritra verinao fa manahoana moa ravana ny vadin'olona eny amin'ny TikTok mitanjatanjaka eny amin'ny TikTok eny dia manahoana ny vadinao ozy io rehefa madama efa raha matoby mihitsy vadinareo miaraka amin'ny jupe lava fa misy olona any mahita ary tena mitsiriritra ary tena mitsiriritra ina moa tiako tenenina mitsiriritra le fahamasinana mitory fahendrena le izy dia faly be mihitsy izay androany zany mba ijoroko vavolombelona aminareo androany hoe zany ny fahitan'ny olona ny zanantsika fifaliana ho an'ny olona zany fahita-pity zany fahita-pity zany misy ny fahita-pity zany hoe satry ny le raha matoa foana hono ny zanany iaraka amin'ny finoana mahafinaritra zany dia nisy vavolombelona aminareo hoe tsara Jesosy anjaranareo zao eno ilitsika vadalo arabanareo zay mbola tsy narabaiko Ingorina Andrina Solo France Marie Hortensine Koweït Thierry Albeza France Kodaniela Belgique Soameva France fantenako teo Fabiola Zanakandapa Koweït Tinarakotoary Zaka France ime manambotsiko efa voateny teo Koda Léonie Arabie Saoudite Marina Tiana Canada Mario Elali Koweït Alléluia Marie-Jo États-Unis efa voateniko teo Bert Sava Koweït zay daholo ngambany zay daholo raha Antanina Maisaline Madagasikara Dian'ireo Madagasikara voateniko teo Firenena Rakoto France Tonga Soa dia Ginara Andrina Solo Chine Alléluia daholo anao hira anankiray antsika dia afaka manoratra amin'izay nareo inona mba nataon'Andriamanitra taminareo anjaranareo zao no mijoro vavolombelona tahiny Jesosy ary dia vakinareo eto tatamidi efa tonga fo tatamidi Amizao dia tsy mety afaka antsaiky iray fitiavana inalekenao amonjy na volamena maniratra azy atao taminy anoloko azy fa tsy asolo ilay tanao latsaka saiko amin'ireo zay mandeha fa nataonao trano ho famonjena ary zao anio teteanama fa ilay trofonyana Desuna fili foto izani Yano yani mani eri tuweti Mula teko chane paranita Kaya Ali Simataka kunavina Akamawina ya tunisha Desuna fili foto izani Yano yani mani eri tuweti Mula teko chane paranita Kaya na pamunstu yani Simataka kunavina
Atramizao dia tsy mahita izay mahavitany nataonao iara-tokana hiaritra hoa amomena azy izay rehetrirarehetra tsy anao tsy hamonjy androany zava-bory ireo tsy mavonjy Saiko amin'ireo zay mandeha faragate tsy avodiana ary zaho anio deteanama fa ilaitro volyana Sili fudo izari ya mani elikumeti Unateko chane paranita Sayana pamutio yani Simatakaru kunavina Akambari raya chani ya chani Pensina sili fudo izari Yano yani mani elikumeti Unateko chane paranita Sayana pamutio yani Simatakaru kunavina Akambari raya chani ya chani Pensina sili fudo izari Yano yani mani elikumeti Vamos que yani, simatakaru kunavina. Alléluia. Iray hatrany tokoa anetsika sy Jesosy. Alléluia. Zany ny tanitsika isan'andro isan'andro. Vao miratra ny andro dia mba ho iray hatrantsika Jesosy atory dia mba ho iray hatrantsika Jesosy na dia ny torimasona io ary ankehitriny fa na ilanao an'Andriamanitra. Alléluia. Fa intompotsika rehetrarehetra. Aleo rabanareo izay sady hamaky ny fijona vavolombelona nonga teo amin'ny tatamy mity vao teniko farany teo tonga soa tatamy mity eto France moa izy Guinea Rodriguez Arabie Saoudite nambiny Tsomakrina Koweït Tsirambaromiel France ozy marina teana hoe isaoran'Andriamanitra izy nanoratra voalohany. Alléluia. Mbola ho avy koa ny fotoana mena kadô zay mijoro vavolombelona voalohany. Alléluia. Mena tsodrano marina teana ozy marina teana isaoran'Andriamanitra fa nilamina ny tontolo andro ka somary vizambizaka fa nomen'Andriamanitra herina mita ny zavatra rehetra teraina Jesosy. Alléluia. Misaotra marina teana. Izy koa teraina Jehovahandriamanitra izy Roseminina sy Jesosy Kristy amin'ny hery sy fahasalamana meny ary zava-tsoa rehetra ataony ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Guinea Rodriguez teraina Jesosy mifindra kilasy ny zavikeliko izy dia misaotra ny Jesosy fa dia ho feno fiarovana ny aminy avy aminy any tontolo andronay mianakavy kely. Alléluia. Amen. Efa lojafy Guinea Rodriguez io fa meo ny ajany io. Alléluia. Andrina Suizelle tonga soa Suisse any Suisse izy fa tsy tonga soa any Suisse. Tena Jehova malala Jesosy malala fa navita anazy soa matsara izy soa nefa nahazo fitahina avy tamin'ny namako
tsara Jesosy malala tompony sabata. Amen. Hozy izy mahenso hoe raiko Jesosy fanalovany ny ainay. Alleloia. Androany raha ny stériliser biberon tamin'ny micro-ondes toy ny mazatra dia nirehatra ilay micro-ondes sekondra vitsy nandehanany. Isarako Jehova fa matetika rehefa koa io dia manao zavatra hafa fa androany ohatrany misy bisika hoe andraso eo dia tena nijery teo fa tena afo ny tao anatiny vao hitako tonga dia nitsoahako ny prizy dia raina Jesosy fa iny dia maty ilay afo tao. Réaction seconde. Raha nanao zavatra teo mazatra dia mainitra miaro ny mparompony Jehova tonga dia nandoharika sady nisaotra azy misaotra Jehova lehibe ianao. Alleloia. Nataon'Andriamanitra mba hisy fijona vavolombelona ambavanao androany. Tsara Jesosy tsy nataony nisy ninina fa izy anehoako ny heriko fotsiny, anehoako fotsiny fa za eto aminy. Alleloia. Alleloia. Hozy izy lina hoe alleloia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa dia nilamina ny asa aman-draharaha rehetra androany dia tafody ato an-tranon'izay menakavy kely voninahitry n'Andriamanitra rehetra ihany. Amen. Alleloia. Hoy izy Maria Joe isaotra ny Jesosy fa tena marina mihitsy lazain'ny pasteur hoe hitan'ny olona ianao io mitafy fahamasinana io fa za zao nisy olona nanome robe saron-doha 7 isan-karazany. Alleloia. Dia tsara tahaka ny hoe fantatry ilay olona hoe ilayntsika ilay saron-doha sy ilay robe nefa za tsy niresaka tamin'ilay olona kosa. Alleloia. Tsara Jehova mamatsiahy isan'andro, mamatsiahy isan'andro. Amen. Rapaina Maria Joe. Saotra n'Andriamanitra fa nomeny tombonandro salama sy navitany asa androany indray voninahitra ho azy reriany izy todiraon'Iso. Alleloia. Amen. Ko Daniela. Alleloia. Misaotra n'Andriamanitra fa mbola nomeny tombonandro fahavelomany zahay izay menakavy atratrako avy ny programako. Alleloia. Alleloia. Dia raiko Jesosy fa tena surprise be tamiko androany. Afaka fanadinina sana sady nahazo voalohany indrino nahazo bravo be izy tamin'ny mpampianatra sady afaka fanadinina koa zanako lahy dia nahazo noty tsara. Alleloia. Voninahitry n'Andriamanitra reriany. Saotra Jesosy. Alleloia. Tehaka ho an'i Jesosy tsika arapaina sana kely tsara be zany. Félicitations sana. Arapaina nareo ko Daniela. Alleloia. Erikandry aloha zany dia tsy anontanianao resaka irany ziona famonjena fa izay mivoaka tiany daholo Alleloia. Hozy izy ama voninahitry n'Andriamanitra fa aleveza fa miteny ny dadany zanako izy fa niteny ny dadany zanako izy mianaka moray asa teny ny dadany zanako izy mianaka moray asa dia papa no mandro sakafo dia mitokana ny biby maloto mitokana sakafo antsika fa gaga ny papa fa tsy mety mihinana ilay biby maloto ny zanako. Papa moa efa ela tsy nihinana fa zao vao nitantarainy dia voninahitry n'Andriamanitra reriany. Alleloia. Voanomboka voakasika hatrany amin'ny zanako zoky aminy tahiny Jesosy anay ireo menakavy. Amen. Raiko Jesosy fa beasa be izy namby tsomakirinina beasa be androany tena reraka ny vatako nefa mbola nomeny Jesosy fotoana kely natoriana sy ny tsara na 30 minutes ny foa ohatrany tsara reraka sady mbola navitana amin'ny asa indray. Alleluia. Amen. Tsara Jesosy. Nataony ohatrany Eli mihitsy zany ianao nampatoriany kely aloha dia avy eo nahazo hery. Asan'ny apôstôly any Madagasikara tahiny Jesosy. Alleluia. Alleluia. Zay ny fijona vavolombelona. Hozy erika alleluia dia raiko Jesosy fa mbola verinaina sy niaro ny tontolo andronay izy sady lamina ny zava-rehetra nataonay. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Tsy afa-tsy alleluia mahafinaritra ny fiainana. Alleluia. Hoy sandola hoe alleluia. Isaorako Andriamanitra fa narovany Jesosy zahay nandeha nivoaka androany. Alleluia. Ilaina Jesosy mihitsy ny tena fiainareo any akoho tena zany tena hita mihitsy tena ilaina tena mivantana mihitsy Jesosy. Alleluia. Mahafinaritra iainana isan'andro Jesosy. Zay no voalaza. Raha misy voalazako ny aloha zany dia mba atorokerana andro fa sao dia misy voadingana ny masoko moa somary efa masony le voven'ny 50 taona afaka taona vitsivitsy. Misaotra n'Andriamanitra tokoa hozy izy ama tokoa pasteur ame zanaka endry sika mivavaka tanana ny tontolo andro vita soa lamina iriny natao rehetra. Amen. Tsara Jesosy. Hozy tiana raha kotazaka hoe misaotra ny Jesosy hatrany fa vita soa matsara daholo ny zavatra tokony nataoko sady nahazo fahasoavana
misaotra ny Jesosy ihany koa fa mbola nomeny fahasalamana tsara lalandava. Alleluia. Misaotra Jesosy malala. Amen. Nasao misy commentaire mbola tsy voadingana mihitsy ny tojo tsy hitako tao mihitsy efa nandeha tojo inambinaka ety misy malagasy miperaka bitanay tonga tato aminay izy alina be omaly fa misy marary mafy tsy mahatsiaro tena ny sasany any amin'ny hôpitaly ny teny taminy zao ndao hivavaka isika sao dia zao navavaka zay samy naka ny toerana aleloha dia nao efa nietsika sady ny atsara le dadany tonga ireo ilay vehivavy laza tamiko fa mbola mivavaka izay fa hividy rahampitso le dadany ary mbola nahatoky ahy hoe omeko anao ty vola 700 euro ataovy any aminy alefasany amin'ny havako dia raha Jesosy namaly vavaka izy fa niasa izay dia kezibitika. Amen. Dadany fa tsy sasany ozy izy. Somary tsy azoko eto amin'ilay hoe aleo dia Jesosy fa mihetsika sady tsara le dadany tonga teo ilay vehivavy milaza tamiko tonga teo fa tsy tonga ireo tonga teo ilay vavy laza tamiko fa dia mbola mivavaka izay fa hividy fa ody rahampitso ngamba ny tiany tenenina fa tsy hoe hividy rahampitso ody rahampitso ilay dadany ary mbola nahatoky ahy hoe omeko anao ty vola 700 euro ty alefasany amin'ny havako. Alleluia. Nomeny olona 700 euro zany nambinina. Alleluia. Tsara Jesosy fitahian'Andriamanitra be zany tsara ny tompo ara-baina. Alleluia. Mahafinaritra be mihitsy zany ampiasain'Andriamanitra angenareo hoe alleluia. Mety zao atao fitaovana fa tsy maintsy ampifanenan'Andriamanitra amin'ireny tsika rehefa mangetaheta dia efa fanena amin'ireny olona entina mavaka sy tsy salama ireny dia ho hitanareo hoe ay hoe za ty mba ampiasain'Andriamanitra. Alleluia. Tsara Jesosy ny tompo izy koa boty ravolomboangy la réunion alleluia. Misaotra anareo rehetra mahafinaritra be mihitsy fijona vavolombelona tsara be mihitsy tsara Jesosy antitra za dia raha tsy soratra ozy izy natsiaro le dadany androany dia mbola vavaka izay fa didina le rangahy tsy aho le vola fa alainy alefa amin'ny havany any madahay ve azafady ary fa diso famaly alefa amin'ny havany le vola raha azoko tsara sady zany zahako ny tsy mahay mamaky tsara fa tsy anao ny tsy mahay manoro rekoa fa mialatsiny tahiny tompontsika rehetrarehetra body ravololomboangy. Alleluia. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetra misaotra anareo nalaiko manome voninahitra an'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra mandrakizay dahotsika misaotra betsaka Andriamanitra nge mbola hitohy anasony fiainana rehetra hitanareo mahafinaritra mijoro vavolombelona manome voninahitra an'Andriamanitra androany ianao manome voninahitra an'Andriamanitra dozy Andriamanitra izay manome voninahitra aho tafiako voninahitra dia mahafinaritra an'Andriamanitra mahakasika an'Andriamanitra nareo manome voninahitra azy dia tsy avelany hitsahatra raha pitso indray zavatra fatao indray dia mbola noratra eto indray nareo ange mahafinaritra an'ilay mijoro vavolombelona sy manome voninahitra an'Andriamanitra tsy ataony mitsahatra ny zavatsoa mirosaka eo amin'ny fiainao ahafahanao mbola midera azy indray tsy afaka eo ambavanao ny fiderana azy feno fisaorana an'Andriamanitra foana ianao dia tiany zany malala tiana tonga soa. Alleluia. Dia mahereza isika ndao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ndao mpandrosotsika nabavintsika Marina Tiana izy nitorantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Marina Tiana anao ny fitenenana. Tainy tompo pastera, tainy tompo sika rehetra faly mitafatafa faly tonga eto amintsika indray mialabelatra ny tenin'Andriamanitra izay voaraiko anio maro amintsika no milaza hoe efa andro ny fahazavana izao dia mbola baiboly ihany ianareo maro izany no mitsikera hoe manina mbola mifandray amin'Andriamanitra foana fa efa andro ny fahazavana izao misy ny manao hoe za efa tiandafy dia tsisy rarahiko an'izany Andriamanitra izany ao indray koa no miteny hoe mahantra dia ka milaza fa efa ela loatra ny jaliana ary raha tena misy Andriamanitra dia maninona no mijaly misy miteny mihitsy izany hoe aleoko miana ny jaliko ohatr'izao fa Andriamanitra aloha mipetraka any amin'izay misy azy ihany
misy indray koa miteny hoe aleoko ihany tsy mahay sao de very ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Ireo olona tapaizana mantsy tena tsy mahatsiaro an'Andriamanitra izany intsony, tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra izany intsony. Sasany indray miteny za tena tsy te handeha any an-dafy mihitsy ahako satria raha mankany aho dia tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra. Samy manana ny heviny olombelona manoloana ny ireo fanontaniana amin'ny maha olombelona antsika ireo zany momba ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra anefa dia zavatra tena hoe natoraly tsy voafetra ireo zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika ireo. Samy matsapa ny olona rehetra miteny fa misy fahasoavana azo avy eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka ny fanontaniana tokony hapetraka angambany dia hoe ahoana ny azahoana ireo fahasoavana avy amin'ny Jehovah ireo, fa tsy mandeha any amin'ilay hoe tokony hajanona satria efa mandroso be tsika izao, tokony hajanona ny fifandraisana amin'Andriamanitra satria efa mahay be efa tapaizana be na hoe tsy tokony handeha any an-dafy intsony fa matahotra sao dia very ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Voalohany mila isika olombelona mihitsy no mijoro amin'ny fikasana ny tena hoe fifandraisana amin'ny Jehovah. Ny an'i Jehovah mantsy dia tena eo mandrakariva. Ny fifandraisantsika amin'ny Jehovah mantsy dia tena azo atao hoe zavatra natoraly satria izy no nanamboatra antsika avy amin'ny zavatra tsy misy. Izy ihany koa no nanao antsika rehefa nanamboatra antsika ohatra izy dia tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva dia tena avy amin'ny zavatra tsy nisy mihitsy ny tany nalainy dia novolavolainy dia nasiany ainy. Izay fifandraisana izay zany dia tena hoe ataontsika hoe azo ataontsika hoe natoraly dia tonga foana izy mijery, tonga foana Jehovah mijery ny zavatra namboariny rehetrarehetra, ao isika olombelona, ao ny planta rehetrarehetra sy ny zavaboariny rehetrarehetra dia tonga izy mijery na manao ratsy isika na manao tsara isika na miteny isika hoe na tsy manao ninona ary isika dia tonga foana Andriamanitra mijery satria natoraly izany io fifandraisana io. Na mijery azy zany tsika na tsy mijery azy na miseho eo aminy na miafina tahaka ny Adama sy Eva rehefa avy nihinana ilay voankazo voarara dia tena hoe niafina dia tonga foana Jehovah mijery fa ary manontany izany hoe manahoana moa izao zavatra namboariko izao. Ary Andriamanitra mamafy ny soa, mamafy ny ratsy, mamafy ny zavatra rehetra na mahafantatra azy sika na tsy mahafantatra azy. Hoy izy ao amin'ny Isaia 5:7 ka hatramin'ny 7 vakiako amin'ny alalan'i Jehovah hoe izao no Jehovah fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao no nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ianao, mba ahafantarana hatrany amin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehany fa tsy misy afa-tsy izao no Jehovah fa tsy misy hafa. Dia izaho izay namorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza, izaho no Jehovah no manao izany rehetra izany. Izany midika fa na kely na lehibe, na ngeza na bota, na mainty na fotsy, na tsara tarehy na ratsy tarehy, na tsy mahay na mahay, avy amin'Andriamanitra daholo izany. Manam-bola be ianao miliardera, avy amin'ny Jehovah izany. Be diplôma be ianao, kely diplôma be, fantaro fa avy amin'ny Jehovah izany rehetrarehetra izany. Saingy tadidio fa tsy natao hisarantsika amin'Andriamanitra ny fisiana na tsy ny fisiana. Avy aminy ireo kakatsao ny fahalalana ny Jehovah sy ny fifandraisana aminy, ary angatao aminy ny fitahirizany anao mandrakariva. Tadidio fa isika tsy namboarin'i Jehovah amin'izao fotsiny fa misy tanjona izay endrasany amintsika. Tsy nataony ohatran'ny tableau namboarina isika dia hoe tena tsara izany dia mandalo izy dia falifaly, tsy ady izany. Ny zavatra
omeny Jehova antsika dia endrasany Jehova hanompotsika an Jehova. Be diplôma ianao, misy zavatra andrasan'Andriamanitra ataonao aminy ao ary izay no nanomezana anao an'iny diplôma iny. Mpamafa lalana ianao, misy lalana tian'Andriamanitra hitondrasana anao ao. Tadidio ohatrany teo Mosesy zao dia nomeny Jehova anjara andraikitra ny ralahany sy ny anabavy ny Arona sy Miriam manodidina ny zavatra izay mission izay nametrahan'Andriamanitra ny Mosesy hoe amoaka ny vahoaka ny Israely ao Egypta dia samy misy andraikitra. Tsy mbola fantatsika izy amin'io fotoana io hoe amin'ny fotoana iainantsika an'ilay zavatra dia kanefa tapahantsika ilay fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy azo atao zany izay hoe tonga dia tapahana ohatr'izao fotsiny fa tena hoe katsao io ahitanao fahasoavana, ahitanao hoe inona no maha anao eto ambonin'ity tany ity. Fahatelo, minoana Jehova. Hoy ny Hébreu 2:17, 11:3. Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka tsy izay zavatra rehetra miseho no nanaovana izao zavatra rehetra izao. Raha vitan'i Jehova namorona izao tontolo izao amin'ny alalany tsy misy, vitany Jehova ny manao manan-karena ho mahantra, vitany ihany koa ny manao mahantra ho mpanan-karena, vitany ny manao mahay tsy mahay, ary izany fahalalana izany ninona diplômanao, ninona fahaizanao tsy fahaizanao arenao na fahantranao an'Andriamanitra izany, ka azo atao mihitsy ny misaraka amin'Andriamanitra. Tahirizo ary katsao ny fifandraisana aminy amin'ny alalan'ny lalàna, mety amin'ny alalan'ny didiny Jehova, ny didy folo sy ireo lalàna rehetra izay hitantsika ao amin'ny Deutéronomiana. Ny fanajana ny tenin'i Jehova dia tsy mahatonga atsika ho ambany velively fa fametrahana atsika aka voninahitra, hipetraka eo akaikin'i Jehova, hiresaka aminy, hifanerasera aminy, mametraka atsika, mame atsika izay plasy spesiala izay zany ny fifandraisana amin'ny Jehova, fanajana ireo zavatra ireo fanajana koa zava-boarin'Andriamanitra dia fifandraisana amin'Andriamanitra rehetra mihitsy zany dia tena hoe mila katsahantsika, mety amin'ny alalan'ny zavatra izay teneniny amintsika ihany koa io ny fifandraisantsika aminy. Ohatra hoe Jehova mihitsy no miteny, ohatra tamin'ny Abrahama izao hoe izy le natao forana circoncision voalohany indrindra, dia marika ny fifandraisany amin'ny Jehova, mety amin'ny alalan'ny batisa, mety amin'ny petsaka zany ny zavatra ahafahantsika mifandray amin'ny Jehova ary mila tazomina izay zavatra izay. Katsao fifandraisana amin'ny Jehova amin'ny alalan'ny finoana, fatokisana an'i Jehova. Tadidio fa rehefa nanamboatra antsika avy amin'ny tsy misy izy dia navita antsika olombelona sy ny zava-boary rehetra. Izany izy ihany no mahavita manao zavatra avy amin'ny tsy misy, izy ihany no mahavita mahatsimbadika ny zavatra rehetra toy izany dia izy no mpanjina. Ry havako, ny angalana fahasoavan'Andriamanitra rehetra dia ny tsy fisarahana aminy. Avy amin'Andriamanitra ianao raha mipetraka andafy ary tsy natao izany hisarahana amin'Andriamanitra. Aza eritreretina hoe andron'ny fahazavana izao ka natao izany manao ny fifandraisana na anapahanao fifandraisana amin'Andriamanitra. Andriamanitra no nanao ny fahazavana izay tsapanao io ary vitany manao an'io fahazavana ho aizina. Jereo moa i Abrahama, ninona ny tranga teo amin'ny fiainany, ninona toetrany, ary izay tena azo atao hoe toetra ratsy, ataoko fa hoe toetra ratsy mihitsy ny toetrany Abrahama, dia tsy nisaraka tamin'Andriamanitra izy.
rehefa mijery ny tantarany Abraham sika dia mahatsapa fa tena hoe ratsy toetra izy tia tena. Rehefa tany amin'ny Farao ohatra izy mivady izy Sarai tamin'izay dia nasainy nanday Sarai hoe hanabaviny sao izy no vonoina. Raha lehilahy normal dia tena hoe tsy fatao izany hoe vadinao no alefanao any amin'ny olon-kafa any tena hoe au contraire hoe saro-piaro ny lehilahy izany amin'ny vadiny ohatr'izay ihany koa vehivavy fa tena tsapanao mihitsy izany fa hoe tenako tsy ho faty fa aleo sarà mandeha raha ho tonga ny tena hoe ho faty. Rehefa avy eo ihany koa efa izy izao no nanehon'ny anjely voalohany izany tamin'ilay tonga namangy dia anjely hoe hanananaka i Sara dia rehefa mitenen'ny Sara izy na mandeha mandry miaraka amin'ny Agara mba hanana mpandova dia ohatrany hoe sous forme fotsiny izany izay hoe ny fandavany an'izay proposition-ny Sara izay fa dia tena ohatrany izy mihitsy no tena hoe nyroboka nanao an'ilay zaza dia tonga ilay zaza rehefa avy eo dia tonga amin'izay izany ny tena hoe fahasoavan'Andriamanitra izay ho anazy nazahoana anaka dia izy indray koa no lasa mandeha mandroaka ny Sarai sy ny zanany izay tena hoe zanany ny hoentin'ny Sarai dia hoe tsy Sarai moa izany fa i Agara sy ny zanany izy mihitsy nyroboka indray hoe andala indray nareo mandeha fa tena hoe tsy mety amin'ny fiainako intsony izany ny fisianareo fa efa azoko ny anahy avy any amin'Andriamanitra ka izany zavatra rehetrarehetra izany mahatonga antsika hoe miteny hoe na tsara toetra ianao na ratsy toetra dia ny zavatra azo ataontsika foana ninona mitranga dia tsy manapaka io fifandraisana amin'Andriamanitra io ary io fifandraisana io tena hoe zavatra ataontsika izany tena hoe mila tadiavina indrindra eo amin'ny fiainana maha-kristianina, eo amin'ny fiainana amin'ny maha-olombelona, eo amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany. Miezako ny rehetra izay niteneniko teo dia ninona mitranga eo amin'ny fiainanao ninona toetranao ninona fahaizanao ninona tsy fahaizanao dia aza tapahana ny fifandraisana amin'Andriamanitra natoraly io fifandraisantsika amin'Andriamanitra io fa Andriamanitra dia miandry antsika anantona azy bebe kokoa miandry antsika hikatsaka azy fa izy izany dia efa eo foana miandry antsika mijery antsika isan'andro isan'andro izay ny azahoantsika ny fahasoavan'Andriamanitra inoako fa ampijoro antsika amin'ny finoantsika izay rehetrarehetra izay ary ampijoro antsika ihany koa amin'ny fikatsahana bebe kokoa an Jehova isan'andro isan'andro. Alleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Marina Tiana tamin'ny toriteny izay noentinao dia Andriamanitra manakaiky fahasoavana ny hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia hotahian'Andriamanitra hatrany hatrany any ranabavy Marina Tiana misaotra antsika rehetra koa mankasitraka misaotra antsika rehetra any koa misaotra azy fa mampahery azy ny teninareo ny fampaherezana nataonareo ny ahafahan'izy ireo mandroso mbola anao ny tsaratsara kokoa indray ao arinao ko dia tahian'ny tompo isika tsirairay avy. Alleluia, mahereza daholo. Resaka ny Isaia 5:20 tsika androany. Ny Isaia 5:20 moa dia miavaka satria miresaka lehilahy anankiray hojerentsika eto ty lehilahy ty hoe iza moa ty lehilahy ty. Ny teny nentin'Alina babitsika tao dia amin'ny Isaia 5:20 ka mandomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 ho vakiako aloha ilay izy alohan'ny diantsika famelabelaarana. Anaran'i Jesosy manao hoe zany Jehova fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra fa tsy zaho efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ahy ianao. Mahafantarina hatrany amin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatrany amin'ny filetehany fa tsy misy hafa tsy zany Jehova fa tsy misy hafa. Dia izany mamorona sy mazava, mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza. Izaho Jehova manao izany rehetra izany. Halleluia, amen. Iza moa io olona hoe nampisikina an'Andriamanitra nefa tsy mahafantatra azy kory.
hatramin'izay tsika dia zatra manao hoe ny olona ampiasain'Andriamanitra dia olona mahafantatra an'Andriamanitra sady fantany. Alleloia. Olona mifankalala olona efa nifidiana avy ao amin'ny zanak'Israely tao. Fa eto Andriamanitra miresaka amina lehilahy anankiray tsy zanak'Israely. Miresaka amina mombana lehilahy anankiray tsy zanak'Israely. Alleloia. Dia tsy izany fa i Kirosy. Raha vakintsika manomboka amin'ny andinin'ny voalohany. Zany hoe raha manomboka any amin'ny Isaia faha-efatra amby efapolo Isaia efatra amby efapolo andininy faha-efatra amby roapolo dia miresaka ny amin'ny Kirosy. Zao ilay teny Soramandry. Isaia faha-efatra amby efapolo andininy faha-efatra amby roapolo mivaky zao minaran'i Jesosy. Ny amin'ny Kirosy izay voaosy Jehova ho mpanapaka ny Israely. Hatramin'izay Andriamanitra rehefa manendry olona na mpitsara izany na mpaminany izany na mpanjaka izany dia manendry Hebreo, manendry Jiosy. Alleloia. Fa androany Andriamanitra tamin'ity ilay mitoraka ity Andriamanitra dia nanendry olona hafa firenena. Hitanareo raha ilay tenin'Andriamanitra vakintsika teo any amin'ny andininy fadimy ka hatramin'ny fafito teo dia mahita Andriamanitra miteny amintsika manao hoe izany Andriamanitra, azoko atao ny zavatra rehetra. Misy zavatra tiako hatongavana dia tongako na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona. Misy tanjon'Andriamanitra dia ny apody ny hita apody ny zanak'Israely amin'ny fahababoana. Ary raha ohatra Andriamanitra nifidy lehilahy Hebreo, alleloia, tany amin'ny Eksodosy hitondra ny zanak'Israely hivoaka ny tany Egypta, dia teto indray Andriamanitra nifidy lehilahy anankiray Persianina. Alleloia. Dia tantarako anao aloha ny tantaran'ity lehilahy ity. Izany Kirosy izany dia olona taranaka mpanompo sampy, ary mbola manompo sampy izy na tamin'izy natsoin'Andriamanitra, na izy nofidian'Andriamanitra dia lehilahy mpanompo sampy. Zao ny tantaran'io Kirosy io. Kirosy amin'ny teny frantsay moa izy hoe Cyrus. Io Kirosy io dia izy ny mpanjaka voalohany tamin'ny fanjakan'ny Persia. Voalazany amin'ny Daniel any izany tantara izany raha hijerina. Dia izy zao ny tantarany. Zanaka misy mpanjaka izany manan-janaka vavy. Io mpanjaka io dia atao hoe Astiagesy ny anarany. Dia izy io nanan-janaka vavy atao hoe Mandane. Dia Mandane io amin'izay nanofy. Dia nanofy zao ny zavatra nanofy izy hoe nisy nangalatra ny fanjakany, nisy nandrombaka ny fanjakany. Dia voataitra tamin'ny nofony izy. Dia ny zanaky Mandane io Kirosy io no saika ho vonoiny satria io no hitany tao anatin'ny nofo fahaka ny fanjakany. Dia tsy hitantsika mitovitovy tantara amin'ny Jesosy ve izany? Mitovitovy tantara amin'ny Jesosy. Mbola zazakely dia ny fofona nasena ny vonono io zaza io. Jesosy koa mbola kely dia efa mifono Herodany eka ho vonono. I Mosesy ihany koa izay nirahan'Andriamanitra taty aoriana hanafaka ny zanak'Israely teo an-tanan'ny Farao. Jesosy nirahan'Andriamanitra hanafaka ny olona ao amin'ny vahon'ny Satana. Dia mba tahaka izany koa ity lehilahy ity. Tany amin'ny fahakeliny tany izy dia efa saika maty. Fanarovan'Andriamanitra. Zazakely tsy mahay izany, tsy mahay miaro teny izany.
fa rehefa saika ho vonoa ny azy ty agezy mpanjaka izy a de mandrany io le vonoa ty zazy ty. Hitanareo ny vehivavy Egyptiana, ny mpampiteraka Egyptiana nahazo teny tamin'ny farao hoe vonoy daholo ny zazalahy hebreo. Farao afaka miteny hoe vonoy, fa ny fanamasina indray mamanga ny vehivavy Egyptiana mpampivelona hoe aza vonoina, de tsy ny vonoindry zareo ny zazalahy hebreo. Raha tokony irahany Herôda mpanjaka ny magy hoe rehefa avy any nareo de mba miverina ty de atory any toerana misy azy fa mba hiakovy fatorana trehany, nefa hamonany Jesosy ny tanjony. De vanginin'Andriamanitra indray ny magy hoe aza miverina any amin'ny Herôda mpandanina tonga de mandeha. Aleloia. De teto koa misy olona nirahany mpiasy azy ty agezy mpanjaka amono any kirosy. De ohatrin'ireny le film reny mihitsiny, tsy ny vonoiny le fa nafeniny, de nentin'ny nitsoka de nafenina, de ny velomina, tsy ny vonona fa ny velomina. Ary rehefa mivelomina izy a, efa iso zany tantaran'ity kirosy ty teto tao anaty toriteny, aveliko indray izy androany anareo zay mety tsy natadidy. De rehefa nentina nitsoka izy de novaina ny anarany. De rehefa novaina ny anarany a, de lasa natao hoe agradesy ny anarany. De rehefa novaina ny anarany ohatra hoe novaina mihitsy zany ny kopia, novaina ny kala-panondro a, de zao ihany koa de nitezaina teny ambany tanàna am'izay izy. Tsy natao fantatra fa zanak'Andriana. Satria mety hampiay amin'ny mpanjaka hoe fa hoana ry zanak'Andriana ry, zanak'iza tao amin'ny fanjakana moa izy io, nefa zafikely niany. De mba tsy hafantarana an'izany a, de nitezaina ohatra ny zanaka ambany tanàna ity kirosy ity, na de tokony ho any andapa azy. Zany hoe tena manomboka misy tenin'Andriamanitra tanteraka aminy hoe zay maniry teny no asandratra. Ary de tena mahavariana tokoa fa tamin'izay rehetra nataon'ny kirosy de nisandatra izy. Vetivety kely izy efa vao lehibe izy a de niditra ao miaramila, fa vetivety kely izy de mpitarika miaramila. Tonga de niraisy ny olona hoe ho mpitarika. Be de be misy olona ohatr'izany ry havana malala. Tsy olona mivavaka, mbola tsy nalala an'Andriamanitra. Jerinareo le Isaia 5:7 teo, 5:5, zao nge tenin'Andriamanitra, za efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ahy ianao. Zany hoe zao zany. Amin'ny teny hafa io manao ohatr'izao teny hoe notahiko ianao, nampisikina anao a, tena hitany voninahitra ianao, vao nahalala ahy ianao. Misy olona mahalala an'Andriamanitra, mahalala an'Andriamanitra, misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainany, mahazo valim-bavaka sy ny sisa. Misy olona ireny mbola tsy mahalala an'Andriamanitra, mbola tsy mivavaka mihitsy izy, de efa misy fitahian'Andriamanitra tsy hita hoe ahoana any. Ianao io zao raha anontaniako a, ianao tonga eo androany, satria za de mino fa tonga eto ianao, olona voafidy ianao tonga eto. Pete-pengera avy nan'olona mijery Facebook eo. Fa matoa eto aloha ianao tonga eto, de voafidy ianao zany. Voafidy inona moa zany? Voafidy mba hiara-dalàna aminay, izay manana tanjona anankiray mazava be ho an'ny an-danitra isika. Fa manaova ianao jeritodika, mbola tsy nivavaka akory ianao, mbola tsy niditra tamin'izany fahamarinana zany ianao, mbola tsy nieritreritra momba an'Andriamanitra akory ianao, de tadidio fa nisy fahasoavan'Andriamanitra ngezabe nitranga tamin'ny fiainanao tany aloha tany. Avereno ke ny mémoiranao e, hiteny ohatra aminao aho ohatra. Za mbola voakely aho de 5 taona de efa saika maty. Efa saika maty aho na farafahakeliny ny lasa-dala. Mifanitona le mifanitona be reny foana, mifanitona le mihitsy reny, de tsy mahatsiaro tena. Voakely de manofo mahita fanahy fahafatesana, zao fatatry izy hoe fanahy fahafatesana.
dia manofo mahita zavatra mahatsiravina be mampatahotra be dia matahotra mikikika foana voajanona amin'ny efitrano rehetra raha vo tsy eo akaiky ny mama tamin'izany dia tamin'izany dia tena tsy zarizary mihitsy ny asan'ny mamanay a vao mandeha kely tamin'izany mbola tsisy portable mandeha kely mandeha miasa mbola tsy tonga ny ampiasana akory mamanay dia efa miazakazaka ao aoriana ny olona avy any an-tanàna miteny hoe mody fa marary raha ato dia verina indray teo dia miarao ampiasana tsy afaka miasa marary indray dia fantatry hoe marary indray zanaky madamy Fara izay fiantso azy dia efa saika tsy olona tamin'izany za mbola tsy mivavaka mety nanompo samby aza ndray aman-dreniko tsy fantatro izany za mbola tao anatin'ny fakelezako fa tsapako fa naninona any tsy maty tamin'izany dia tsaroko foana ny tantarany Kirosy fa i Kirosy na dia taranaka mpanompo samby tsisy nidiran'Andriamanitra nge raha zany Kirosy zany tsisy nifampidiran'Andriamanitra nge zany Kirosy zany tena hoe lavitry ny afo ny kitay ry havana malala fa tamin'izany dia fa tsinjon'Andriamanitra izy tamin'izany dia fa notsinjovin'Andriamanitra izy satria maninona afaka taona maromaro ho ataon'Andriamanitra fitaovana ho ataon'Andriamanitra fitaovana aleloia ohatry ny hira zany Andriamanitra afaka ilaina dia ino ny zava-maneno namboarina ny gitara mbola tsy tendrena aloha ao avy ny concert lehibe ho tendrena ny gitara nitefena aloha ny sodina mbola tsy ampiasaina iny ao avy ny concert lehibe dia heno feona sodina ianao amen ny gitara amboarinao androany tsy mbola mamboatra gitara ianao mbola tsy ao anatinao akory le mélodie le hira ao foronina fa ny gitara fotsiny avao fa ny an'Andriamanitra efa misy hira ao efa misy hira hitan'Andriamanitra ao efa manomana ny gitara Andriamanitra le fikira zany efa ao ny gitara sisany andrasana iza le gitara olona mpanompo sampy tsy hebreo fa persianina any olona lavitra an'Andriamanitra misy olona tsy zanaka mpanompo sampy hatrany amin'ny tarana amin'ny faramandimby fa mahavariana ohatry ny tahiny tompo zany ny fiainanao inona ny antony tsisy antony avy aminao tsisy antony avy amin'ny Kirosy zany Kirosy zany dia zao ry havana malala roanjato taona taty aorianany Isaia mpaminany navelomany Kirosy nefa Isaia mpaminany efa nanonona ny naminany sy nanonona ny anaran'ny Kirosy ao anatin'ny Isaia fa 4:7 sy Isaia 5:7 mbola tsy teo Kirosy roanjato taona aorianan'io verse vakiko aminao io voateraka izany Kirosy zany efa teny ambavan'ny olona efa teny ambavan'ny mpaminany ny anaran'ny Kirosy mélodie efa ao asain'Andriamanitra ny gitara sisany andrasana aleloia dia ianao inge ohatry izany fa nga ianao nitaranaka olona efa tao anaty fahamarinana nga ianao mety tantaranaka olona mpivavaka mety misy amintsika io ary nge avana taranaka mety mpamosavy mihitsy dadabe sy bebe anao ary mety ianao mihitsy le nitendrena hoe ianao ny an'olo azy misy olona ohatry zany eto misy olona manaraka atsika eto olona efa destiné ho mpamosavy zany olo zany efa izy nametrahana ny le don hoe ianao ny animby anay rahatr'izay eto zany olona zany zay ny programa ndray aman-dreninao fa Jehovahandriamanitra mbola tsy teraka kosa ianao dia efa nieritreritra ny mombanao izy misy ten'Andriamanitra hoe izao no lazainy Jehova izao andiny voalohany Isaia 5:7 tsika izao ozy ny ten'Andriamanitra manao hoe izao no lazainy Jehova amin'ny vohosiny dia Kirosy izay nitantaniko tamin'ny tanana ankavana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako fehikibon'ny mpanjaka mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy ririra tsony ny vavahady androso eo alohanao ary andramina nimpiky totoana sy hanorotoro ny varavarana varahana ary nampatapaka ny hidivy dia meko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana feno natao amin'ny mangingina mba hahafantaranao fa zany Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitra ny Israely fa tsy Andriamanitra ao noho ny amin'ny Jakoba mpanompoko sy Israely voavidiko noho ny antsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao na dia tsy nahafantatra azy ianao
tsara andriamanitra revana ikirosy tsy mahalala zay ambonin'ny tany tsy mahalala izy akory Jehova fa Jehova efa nitaha azy efa nitaha azy ny programan'andriamanitra mikirosy ao amin'ny Isaia 4:7-20 ary milaza mikirosy aho hoe izy ny mpiandro ondriko ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahany ary izy ianao amin'ny Jerosalema hoe atsangana ianao ary ny tempoly hoe ahorina indray ny fanorenanao afaka 900 taona jery boky ny Ezra tsika Ezra toko voalohany alleloia Ezra toko voalohany bakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy voalohany zao ny soramandry ny teny nataon'ny kirosy nandefasana ny jiosiody sy ny nanomezana azy ny fanaka avy tao amin'ny tempoly tonga zany kirosy alleloia inona ny nataon'ny kirosy le voasoratra tany amin'ny Isaia le programan'andriamanitra tany amin'ny Isaia ianao io ry havana ananan'andriamanitra programa mbola voatany akibo ianao tena nanan'andriamanitra programa ianao mety tsy mino an'izany ianao fa averenao mémoirenao nisy zavatra tokony mitranga taminao voandrany ko nahita mesaziny namako namako tany amin'ny 30 taona lasa tany ny ona farany tany amin'ny 30 taona lasa tany no tafahoana farany na 30 taona latsaka taitra be mihitsy nahita anazy androany hitako ny sariny tena misy tena raha mifanina amin'ny tena andalina tena tsy tadidiko fa tena niova teniny sady manasa antitra be tena ohatrany hoe isotra n'Andriamanitra aloha zahay na zay fijona vavolombeloko fahatelo raha mbany dinihany tena misy sariko zay raha zay dina misy sariny publieko manao skoty zay eny amin'ny ranomasina dia raha amin'ireny namako ireny androany ndray vao hitako 30 taona ty ariana tena kakabe tena sika tsy fantatra fa tena raha jerena ny sariny amin'ny rahalahy dia ohatran'ny hoe zokiko any amin'ny 15 taona any izy na 20 taona tena marina zany tena antitra be mihitsy izy faly be aloha nahita anazy natadidin'ny fiarahana taloha fa za tena miteny anao zay izany namako izany ry havana taloha mandeha mandihy zay 3 lahy zay mandeha mandihy miara ny akady vatany aminay mandeha mamonjy balina ny apitatapika dia rehefa any moa dia mamo dia misotro toaka dia miaraka mitsolamboty dia le miandry an'ilay fivoahana rehefa amin'iny mantsy le manomboka amin'ny 7 alina miditra vavady dia mbola mandovo vola ara-dalàna amin'ny 7 alina amin'ny 10 alina amin'ny 1 alina fa rehefa manomboka any amin'ny ray maraina amin'ny 2 maraina dia misokatra ho azy ny vavady dia miditra daholo aby mitsolamboty ny olona efa avy nandihy tsara tao mandeha manomboka mody mitsolamboty miditra amin'izay mandihy fa tsy mandovo vola intsony dia zay anisan'le niaraka tamin'ny mitsolamboty teo ivelany teo fa rehefa teo dia nisy gafo zay nataoko teo amason'olona teo nisy gafo be nataoko zay dia tezitra ny tompo tanàna reo jilamboty teo tanàna dia namono anahy dia rehefa namono anahy dia efa tena tsirara amin'ny tany io mihitsy tamin'izany miaraka amin'ny namako io 3 lahy zay dia izy raha zany mizaka miaroaro anahy io fa tena nikabatain'ny olona amin'izay ary avana atao hoe midina ty izy izy le anankiray fa misy fasana ao ambany ao niandro amin'izany maizina be midina ty karakaraina ao izy ry zareo mantsy anahy zany sarisariany zareo taritiny hidina any amin'le lalankely any ambany any zany za mbola misy erikely dia mamikotra amin'le ohatra sarina dalina zay dia tsy rehefa mandeha za dia nefa rany nalahelo le na dia sorena tamiko ary le videur le mpiambina dia nisotomonitra reo tamin'ny vozon'akanjo dia natsipony tao anatin'le tamboho dia tsy afaka nentin'le jolamboty lidina tany ambany tany zany za afo malemilemy iny dia tao aho dia nahazoazo aina tao anatiny tao dia nitsangana zay dia niditra tao anaty balina dia efa nandihy tao amin'izay aho tafiditra tao amin'izay ireo olona niady tamin'ilay tany ivelany fa ny nafinaritra efa tsy niady intsony dia efa lasa sy ny namanamana ho azy teo dia nanatona anahy amin'izay anankiray tamin'ireo dia ahoana ary zandro izy izy nanao ny zandro teo dia tsapatsapainy daholo nyvatako le tato zareo dia za voadakadaka sy voantontondry nanao ny zandry ahoana ny lamina ialahy alory zandro izy izy
dia tena tahinjanahary lahy. Fa zao izy zaho izy niteny tamin'ireo namako ireo andao etina midina any ambany any. Fa nareo sady vahiny eo izy aty an-tanàna ny tsy mahay miaina dia amboarina mety aminareo. Jereo izy ty apaosiko ty, tsy apaosy izy apaosiko ao. Fa manomboka eto amin'ny paosy pataloha midina any amin'ny tongony, antsy lava be ohatr' izany. Ka izy tika dia mpamonomby ny asany mpivarokely. Natorony amin'ny mihitsy moa izy ao amin'ny tetezan-dramala hozy izy hainareo zany tetezan-dramala zany. Akaiky ny tetezan'ny Bekiraro zany dia mpamonomby mpivarokely dia azo famonoana omby nentina nandeha amin'ny voankaly mandeha. Dia ny tanjony tamin'io hony mizaho hony tahinjanahary. Fa raha tafidina nentina hidina tany dia nitsatohany tamin'io antsy io izay ny tanjony hoe vahiny mihetraketraka tamin'olona dia hampahalalana ny anarana. Da zany tamin'izany fotoana izany sika fa sika raha tamin'izany zany dia misy an'ilay gazety mipoitra ireny hoe fatin-dehilahy iray hita tetỳ akaikin'ny fasana tetỳ akaikin'ny tetỳ ampita-tafika. Dia misy hoe marihana moa fa nisy lanona nisy alim-pandizana teo amin'ny toerana ka mety avy tao ngamba io lehilahy io. Mbola tsy fantatra ny fianakaviana hatreto. Asa izay nahazo any mamanay sy ny fianakaviana tamin'izany la zany ny zavatra antrano. Fa nitantarainy anahy mihitsy programany hosintomina mahidina any ambany any dia tsy atohana ny antsy dia fitaina ny aminy. Fa za tsy nivavaka tamin'izany. Mbola tsy nivavaka tamin'izany. Mbola naditra tena anatin'ny ditra anankizy, ditra na zatovo. Mamitoka, zava-mahadomelina. Fa misy olona mamitoka sy zava-mahadomelina mbola tsy nijovin'Andriamanitra ry havana. Nakasika anahy io tenin'Andriamanitra io ao amin'io Isaia 5:7-5 io. Izay milaza hoe zanga eo sisa Andriamanitra nampisikina anao kanefa tsy nampantatra ianao. Na dia nisaotra an'Andriamanitra tsy nataoko tamin'izany. Ohatrany narovitra be fotsiny na ineriteritra ny zavatra hoe nasiany nitsapaiko mihitsy mantsy ilay antsy io izy tsapahy. Io izy ka natsatohako anao. Tena ho tsatohako anao mihitsy ianao teo izy satria tena sorena taminao zao izy. Nisy gafy nataoko zay misy anabafiko teo izy. Tadresitra mihitsy nahita ny zavatra nataonao teo izy. Tena nanaonao foana koa moa za fa anatin'ny amamoana. Tesitra be aho izy satria fiainanabavy lengy rangaty teo izy. Tena aho izy niteny taminao ke sotomy midina ty fa karakaraiko dia voatafidina tao amin'ny maizina taonao dia nitsatotsatohako an'ity antsy ty. Tena za hoe tena Andriamanitra. Zany ny sekana nangofotra nitsangana ho any ny nitsangam-bola ho ary avana nieritreritra an'izany. Fa niala teo za tsy hoe saotra Jehova sisa moa tsy nafantatra an'izay Jehova. Saotra Jesosy nafatafantatra an'izany fotsiny fa tsy nisaotra an'Andriamanitra tamin'izany. Hoy Andriamanitra hoe zanga izy nampisikina anao kanefa tsy nafantatra ahy ianao. Dia ohatra nitahian'Andriamanitra anao. Betsaka nareo fa mitantara kely eo fa mety misy tany ambadimbadika tany aloha tany zavatra tokony nahazo anareo. Misy taminareo ireo efa te-mbavona ny fahafatesana. Nareo efa tsy nivavaka. Nareo efa tsy nametrahady tanana. Ny avinareo tsy nandeha nitady mpivavaka akory fa nareo sitrana ho azy teo. Nampisikina nareo Andriamanitra na dia tsy nafantatra azy ary nareo satria maninona misy programan'Andriamanitra. Hitanareo ty fotoanandroany ty programan'Andriamanitra tsy namelan'Andriamanitra anazy sy tomin'olona nidina tany amin'ny fasana tany ampita-tafika tamin'izany fotoan'izany ka ho tsatotsatohana ny antsy. Ity androandroany ity resy lahatra an'izany aho ary tsy mijanona eo. Aleloia. Fa ikirosy ny havana malala tsy navelan'Andriamanitra ny vonoany ny dadabe any ary tanteraka le nofy. Le nofin'ilay Asty Agesy tanteraka satria maninona rehefa taty arindrina dia rehefa novaina anarana dia mody nitezana teny ambany tanàna teny izy. Fa raha nitezana teny ambany tanàna izy tsy maintsy ny sandratra satria ananan'Andriamanitra programa. Misy amintsika tena anaty fahantrana tanteraka. Ny anaty fahantrana tanteraka tany aloha tany tadidiko raha nabavy anankiray teto amintsika taloha izay. Zaho izy raha tena latsaka izy an-dranomasiko mieritreritra an'izao fitantanan'Andriamanitra anazy. Zaho izy tena ny anaty fahantrana izy tany Madagasikara. Dia hitanareo le manao mpanampin'olona amin'ny fianakaviana ataon'olona tsinitsinina manasalamban'olona ka mboty dia
tsisy ray aman-dreny de miperapiraka amin'ny havana mety mbola mena hoe tsandrana-bavy zany fa zara teto tsandrana-bavy zany de mitononoko teto tena tsapaka eo voakasiky ty toro-teny ty izy fa zaho izy raha do rehefa avy eo am'izay taty arina nisy olona ny teny aho izy hoe misy vazaha mitady vady any raha mba mazotindry de fa nisalasala any aho izy hoe ay za ve tanabady vasady ososy le olona hoe raha ohatra ianao tsy handeha de zany handeha de ozy izy tamiko izy anao fa zany handeha de tonga taty andafy izy tsy nahalala zay atsimo sy avaratra fa rehefa tonga taty andafy izy ay le olona ny vadiny olona ambony be sy malaza be eto andafy eto tsisy tsy nalala tam'izany de vadin'olona ambony be eto andafy teto fantatr'olona vao mitapehany amin'ny Google anao de mipotra ny anaran'izany vadin'izany tsy olon'olom-poana eto zany olona malaza zany ny vadiny ary rehefa avy eo tena nomboka losony ny fiainana zao ny zavatra mba teny anazy za rado izy izy sahako miteny aminao za miliardera zao izy lozako efa ely zany fahantrany zany izy ary zaho izy ifafaka ano izy mahakasika raha misy foana anaty commencement resadresaka eo na anaty toro-teny de mitomany foana izy mandefa message amiko tena akasika ana le toro-teny tena lehibe eo zaho izy tsy mbola nivavaka tam'izany fa nijany angeza rado izy tsy naniato sy niaran'Andriamanitra indray mandeha satria mba vonjeo am'izao fahantrany zao fa tonga tamiko teo aminy ozy amantsy anazy kirosy ianao manana programme aminao Andriamanitra namoan'Andriamanitra anao tamin'ny fahantrana tsy resy sy maty sy potiky ny fahantrana tany misy programme an'Andriamanitra inona ny programme an'Andriamanitra ho an'ny kirosy jerena hoe nataon'ny kirosy tady mamaky ny fijona vavombelona anareo ihany aloha za ozy izy mampionina tadidiny hatramin'ny daty mihitsy tamin'ny 6 octobre ozy izy 93 voatonany camion vo avy lany rivotra ozy izy namboarina frein efa dininy fisika ohatr'izao raha maty tam'izany mariny zany androany izy na fijona vavolombelona ozy izy mami zoko mampionina tao amin'ny radio hoe izy voatonany camion ary androany koa zany nandeha zany nefa tsy naninona raha izy tena marina izy tokony faty de marina no fitiavan'i Jesosy de velona alleloia na ebe andro sady resy lahatra hoe tena mindra fo am'izay tiany amin'ny rana fotoko Jehovah-Andriamanitra tena marina zany Andriamanitra zany afaka mitany 30 taona anareo mialoha mihitsy mba tonga nyty androany ty afinaritra alleloia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny teny nataony any amin'ny Ezra tsika zao Ezra toko voalohany ny teny nataon'ny kirosy nandefasana ny jiosody sy ny nanomezana azy ny fanakavitao amin'ny tempo lasa mpanjaka ange kirosy ry avany ary efa mpanjaka kirosy de nanam-pahefana alleloia nanam-pahefana anino ny kirosy andefany zanak'Israely ary zay le fitaovam-piadiana zay le fitaovana nomanin'Andriamanitra taona maro lasa hoy Andriamanitra io tahiko tsy avelako maty zany io arovako am'izay rehetra alehany io ataoko lasa olona ambony io ataoko lasa sefo miaramila io de ataoko lasa mpanjaka io de ambabo ny mpanjaka izay nambabo ny zanak'Israely hitanareo zanak'Israely babondry Nebokadnezara fa tonga avany kirosy nambabo andry Nebokadnezara ary zao ny zavatra teneny ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny kirosy mpanjakan'ny Persia de nitairin'i Jehovah amin'ny fananan'ny kirosy mpanjakan'ny Persia mba hanateraka ny tenin'i Jehovah zay nampilazainy any Jeremia koa nampijarazana ny kirosy ka de nandefa teny herana ny fanjakana rehetra izy sady nataony atsiro zany nanao hoe zao ny lazain'ny kirosy mpanjakan'ny Persia ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany de fa men'ny Jehovah-Andriamanitra ny lanitra ary izy no nandidy ahanao trano ho azy any Jerosalema sy any Joda hitanareo nomen'Andriamanitra azy daholo ny tany sy ny fanjakana rehetra fa tsy ny tany sy ny fanjakana rehetra nandidian'Andriamanitra azy anasiana tempoly fa mahavariana toerana anankiray ihany ao a Jerosalema any Joda tanànan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra fahefana sy nafahatanjahan'Andriamanitra ny mpanompo sampy anankiray olona manan'Andriamanitra hafa tsisy idirany amin'Andriamanitra no tahiny ho atao fitaovana raha antsy zany de nyrangitiny raha angady de nasainy alleloia mba atao fitaovana ho tonga amin'ny fotoana io hitanareo ny fahavalonareo io
aza matahotra efa misy fahavalo matanjaka no io any omanin'Andriamanitra anarona an'io ary andefanareo tanany. Amen. Izy efa nadidianao trano any Joda sy Jerosalema, any Jerosalema izay any Joda. Koa izy avy aminareo rehetra no olona. Andriamaniny aneomba azy, vaoaka hiakatra any Jerosalema izay any Joda izy ka hanao ny tranon'i Jehova. Nanino? Nasiana nanangan-tanana izay jiosy rehetra. Iza daholo ny jiosy? Za dana mody. Za fa zao mody dia manao tempoly. Hitanareo? Izy indray sarotiny alohan'ny tompony. Satria izay ny nasian'Andriamanitra nataony. Na ny fanjakana rehetra azony dia mbola nataon'Andriamanitra niankina amin'ny fanaovana ny sitrapony rehefa avy eo. Azony ny kirosy ny tany sy ny fanjakana rehetra fa mbola teo ambany fiaditian'Andriamanitra foana izy. Mbola ny komandian'Andriamanitra foana izy. Ny komandin'Andriamanitra taminy alefasiny olo koa. Tasevy manao tempoly. Izavy ny jiosy, izavy ny olony, Andriamaniny aneomba azy. Vaoaka izy hiakatra any Jerosalema izay any Joda ka hanao ny tranon'i Jehovah Andriamanitra Israely. Izay Andriamanitra, izy no Andriamanitra izay any Jerosalema. Ary nizaniza sisa tratra dia aoka ny tompon-tany ao amin'ilay ivanianany hanome azo vola fotsy sy volamena sy fanaka ary biby mba mifanahy sitrapo ho an'ny tranon'Andriamanitra izay any Jerosalema. Nodidiny ny olona ametraka fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra. Dia niainga ny lohan'ny firenen'i Joda sy Benjamina sy ny mpisolona sy ny Levita dia izay rehetra efa namporisian'Andriamanitra hiakatra nao ny tranon'i Jehovah any Jerosalema. Ary rehetra manodidina dia nampahiran'ny tanan'ireo tamin'ny fanaka volafotsy sy ny volamena sy fanaka hafa sy biby fiompy ary zava-tsoa mba amin'izay rehetra naterina sitrapo. Dia navoaka ny kirosy mpanjaka ny fanaky ny tranon'i Jehovah izay efa nalain'ny Nebokadnezara tany Jerosalema ka efa nataony tao an-tranon'ireo andriamaniny. Ary Mitsedata mpitahirina ireny ny fanjakana dia nasain'ny kirosy mpanjaka ny Persia namoaka ireny ka nisainy sady natolony any Sesbazara lehibe any firenen'ny Joda. Hitanareo? Nisy fotoana nydrobainy Nebokadnezara ny tempoly lasa natao ny volamena ny volafotsy. Tadinareo le takelaka volamena teo amin'ny varavaran'ny tempoly. Alleluia. Lasa Nebokadnezara. Tsy maninona raha misy fotoana lasa Nebokadnezara aloha izy eo am-pelatananao. Fa Andriamanitra anangana olona matanjaka noho izay nandrobanao aka ny fanananao eo am-pelatanany dia amerina an'izany aminao. Mila matoky an'Andriamanitra tsika ranana. Aza kivy diso hevitra ny olona miverin-dalina satria very fananana. Diso hevitra ny olona rehetra misy zavatra tsy nahombiazana dia za hiala amin'Andriamanitra. Tsy nahomby ny zanak'Israely teo anatrehan'ny Nebokadnezara. Fa kirosy ny efa any. Kirosy ny efa teraka efa ely. Kirosy efa teraka efa ely. Ny mission an'ny kirosy tsisy afa-tsy izao ny hamoaka ny zanak'Israely tsy ho andevon'ny Nebokadnezara. Lehibe Andriamanitra. Tsara Jehova. Ninonina ny robain'ny Nebokadnezara teo amin'ny fiainanao? Irahan'Andriamanitra kirosy amahandray. Ato amin'le Isaia teny mahafinaritra be tsy nijanona teny tsy hojano ny kirosy. Jerareo ohatra hoe any amin'ny 9:20 ohatra amin'ny Isaia 5:20 maraparanako azy. Zao lazain'i Jehova. Nivokatra ny fisasarany Egypta sy ny tomam-barotra Etiopia sy Sabianina olona lava-tsanganana dia afindra aminao ka ho anao zany. Ary anaraka anao ireo avy amin'ny gadra ary kohaka andady eo anatrehanao ka efana hoe ato aminao tokoa Andriamanitra ary tsy misy Andriamanitra mba tsy izy ihany. Manina tokoa fa ianao dia Andriamanitra miafina ry Andriamanitra ny Israely sady mpamonjy eo. Omeny andrasaingaingay izy rehetra. Eny dia mikenatra avokoa ny mpamonina sary-javatra. Fa ny Israely kosa dia voavonjin'i Jehova famonjena mandrakizay tsy metra nangahay mandrakizay ianareo. Na dia mpanompo sampy eraveravana natsangan'Andriamanitra monjy ny olona dia ny olona ve dia ho ambaka an'izany? Tsy hodramin'Andriamanitra any zany misy firenena atao Egypta lehibe, firenena lehibe sady manan-karena isasatra hiasa. Fa ny vokatry ny fisasarana iny ho tonga eo an-tanan'ny kirosy ary omeny ny zanak'Israely.
tsy ho an'ny kirosy a kirosy fitaovana fotsiny ny angady a maka ny tany fotsiny dia mamindra ny tany kirosy le angady eto misy donga-tany ho afindra eto mila angady tsika mamindra ny tany io soroana amin'ny angady le tany dia alefa eto amin'ny ilany eto ikirosy zay angady zay fa le tany kosa le fitahina le fahasoavana vokatry ny fisasarany Egypta ny tombovarotra Etiopia izay malaza amin'ny varotra sy ny aferafera sy ny business be tombovarotra be a fa tsy ho an'ny Etiopia zany alainy avy miasa amin'ny fatratra sy mahazo tombovarotra ao tonga dia alainy kirosy dia rehefa ny kirosy izy ho an'ny kirosy hoe mission hanamboarana ny tranon'i Jehova Andriamanitra ikirosy tsy hivavaka ao amin'ny Jehova Andriamanitra ao amin'ny tempolo io fa ny zanak'Israely ny hivavaka ao ny arenan'ny lavatsanganana ny sabianina sy ny olona lavatsanganana dia afindra aminao ka ho anao zany ninona nalain'ny Nebokadnezara teo amin'ny fiainanao tsy izay nalain'ny Nebokadnezara ihany no averiny fa hatramin'izay nisasarany Egypta hatramin'izay ny tombom-bahatra Etiopia sy ny sabianina sy ny lavatsanganana akoatra ny afahanao zany nalain'ny Nebokadnezara ho averina aminao tsy haiko afiry eny zany matokian'Andriamanitra ary misaoran'Andriamanitra fa na inona na mbola faniratsiranao an'Andriamanitra tany aloha tany efa nitahiny sady ianao satria maninona anana ny programa ianao ho tahin'ny tompany antsika rehetrarehetra mino fa voarainao zay afatra zay ampy zay na dia mbola betsaka raha mety tiana lazaina momba ny kirosy a efa tonony zay hiditra amin'ny fizarana fahatsapanytsika za zany teteny aminao fotsiny manao hoe misy Andriamanitra ao mampisikina mety misy olona ngety mbola tsy tafiditra tsara akory amin'izany fifiarana amin'Andriamanitra tsy maninona zany manana fotoana ny Andriamanitra ary asan'ny fanamasina zany nareo aza mba miforse olona hivavaka izany aza miforse olona hivavaka fa manana ny fotoana ny Andriamanitra amin'ny olona ary rehefa io no hitodika dia mitodika ny anarany io rehefa hoe tonga hanompo an'Andriamanitra na amin'ny antso na amin'ny asa na amin'ny fampisikinana na amin'ny fitahiana tonga an'Andriamanitra ao amin'ny olona ny mitoriny ataontsika misy fiteny anankiray zay misy fiteny anankiray zay tsika angirana mitory foana tsika mitory foana mety tsy misy miheno io androany fa misy tenin'olon-kendry anankiray zay manao hoe tsy misy ilana mozika ao izy raha marenina daholo ny ao an-trano tsy misy ilanao hitendry zava-maneno amin'ny efitrano anankiray raha fantatra fa marenina daholo ny olona tsisy notina mozika anankiray mivoaka eo raha narenina daholo tsika teto amin'ity tany ty tsy nisy zany hiry zany zany hoe amorikira nefa tsisy heno ny tenin'Andriamanitra tsy mba ohatr' zany ny tenin'Andriamanitra dia mitorio izy ny tenin'Andriamanitra na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana zany atao tsika hitory foana misy olona voakasika eto androany misy olona mety amin'ny herintaona mizara souvenir an'ity voakasika fa tsika tsy miforse olona manana fotoana ny Andriamanitra ho tahin'ny tompo daholo kirosy rehetrarehetra ho tahin'ny tompo koa ny zanak'Israely ataovy ny tempoly fa efa manirak'olona mihitsy Andriamanitra hanafaka anao mba hahafahanao manao ny tempolin'Andriamanitra ataovy ny tempoly hatsangano ny tempoly anatin'ny fonao ao tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary fanahin'Andriamanitra ao anatinareo ho dia tahin'ny tompo nafahan'Andriamanitra ianao mba hanino mba hanao ny tempoly mivalian'Andriamanitra ny vavaka ao andeha ho any anaty bara ve andeha hoentinao anaty boîte de nuit ve tsia mba tiany hanompo anazy ianao ho an'Andriamanitra ny voninahitra tahin'ny tompontsika rehetrarehetra hitra ny fizarana fahatsapanytsika inona ny hira soraty kely hirany Marizoto fa lasany ambony any le commentaire Marizoto eo azafady inona le hira ny teneninao teo alefatsika dia misy olona anankiray koa ny teny hira fandroany to dia alefa so ny hira zay hira anankiroa voalohany misy manoratra eo le amin'ny Marizoto anankiray TDL izy teo hitako nandalo teo ambany masoko teo dia misy anankiray koa miteny eo dia aorianan'izay asiana vote kely ny amin'ny hira zay atao fa iny aloha mikantoko rado akiradio halleloia inona ary no azonao zaraina dia inona ny azonao tantaraina
anjaranao no mizara fahatsapana tsara Jehovah ny tety ela indrindra voalohany a. Alleluia, saotra ny Maria-Jo. Raha tsika hiaino fizarana fahatsapana tsika. Izy ary niditra voalohany ao a, tonga dia ampandrosoantsika izy a, dia asaintsika mizara fahatsapana. Fa andao reo asiana sary kely. Alleluia. Ao efa manandrana amin'ny teny kely hoe nona n'le feo satria ohatry ny somary ratsiratsy le feo tao ao a. Ka aloha tsisy feo. Lasa aloha mbola tsy mety a. Ao ary afaka amin'ny teny kely ve raha latozy aloha testa kely, testa micro kely milohan'ny voahan'ny sary. Alleluia. Ao ary misika fitenena ary tojo hoe ino ary nakasika ny tojo androany tao anatin'ny toriteny a, amin'ny fitenenana. Jesosy pasitera dia mankasitraka kabebe anareo mianakapa na finaritra ny toriteny a, na fahery a, na mpisaina dia tena nakasika anareo fisaka vavibelona pasitera teo a. Dia na koa tena hoe tena marina tamiko koa izany araka tamin'ny Jehovah Kristy tsy nahalalana akory a. Fa za koa taloha mbola tsy lamboto, mbola nisotro toaka, mbola nanao fiainana ditra sy ny sisy tao daholo, nandeha daholo ny rehetrarehetrako tamin'izany. Fa nefa ny fotoana anankiray izay andeha tena amin'ny arabe amin'izay dia maika dia tena mifandalo teo dia foa moto nandeha mafy be vao tonga pitika tery amin'ny atsisisy-jarana tery ny arina tena tary tonga dia pitika daholo. Tena ohatran'ny film izany pitika be reny fa tena nagaga fa tsy naratra nanahoana fa kiky kely fotsiny loalikako tamin'izay dia tena hoe sorako ananiko tamin'izany mbola tsy haiko akory mba sotra an'Andriamanitra hoe tena zaho sorako ohatran'ny tsy nisotra mihitsy ary tamin'izany tsy nahalalàn'Andriamanitra fa nefa efa narovan'Andriamanitra. Aleluia, dia tena nakasika an'azy aintsotsozy taontsika rehetra mankasitraka anareo mianadahy. Alleluia, mankasitraka anao koa tojo a. Dia tahin'ny tompo misaotra betsaka amin'ny fizarana fahatsapana fa ilaina ny fizarana fahatsapana dia mankasitraka dia Jesosy a hamaly fity hatrany hatrany a anao. Alleluia. Izy indray ary no manaraka. Asa aloha nasolevana malana. Halleluia. Nandraitsika piditra olona iray hafa indray ary. Amen. Izara fahatsapana. Misaotra anareo rehetra foana amin'ny fandraisana anjara ny fizarana fahatsapana fa zava-dehibe ny fizarana fahatsapana. Rehefa apiditra olona anankiray raha nampahavintsika Aingo Nirina Rodriguez tahian Jesosy iny azonao zaraina androany, iny azonao lazaina. Anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasitera fitenenana dia manao navetana Jesosy Kristy amintsika rehetra dia mankasitraka anareo mianadahy amin'ny tenin'Andriamanitra tena mampahery be. Ny zany ny zavatra tena nakasika be anazy ny Kirosy dia zanaka mpanompisaina. Andriamanitra nefa tsy mijery amin'ny mahazanaka mpanompisaina anazy fa manokana mihitsy Andriamanitra efa hoe mampiasa anazy ho ataony Andriamanitra fitaovana dia hoe tahaka izany koa itsika. Amin'ny jereko vavolombelona antsika fa za koa tena efa saika maty mihitsy nisy fotoana ny andro pisy teo amin'ny leombo ny tetezan'ny mpamoisan'ny io moa izany pisy avao. Dia ny andro pisy teo izany dia efa tsy pisy mijanona izany eo akaiky teo dia miandry ilay andalo avanelina izany dia somary mivoaka kely amin'ny pisy mijanona izany mitazana ilay vanelina ho avy. Nisy pisy nisongona tapoka vao aorianan'ilay janona io dia izaho tafiditra tao anelan'ilay songona sy ilay mijanona io. Ilay songona ihany mafy be dia ilay mijanona koa efa hiainga dia izaho izany latsaka tao anelan'ela naika potika tao izaho rehefa navanalala fa azotan'Andriamanitra fa tafafiretika ingana bibaka tery amin'ny sisiny dia tena tsapa hoe tena mbola manana tena mbola ilan'Andriamanitra mbola ho ampiasain'Andriamanitra tsy maty tamin'izany dia mankasitraka pasitera moany Jesosy mivoninahitra. Alleluia, amen. Alleluia, tena marina izany ka dinio fa nareo rehetrarehetra ireo misy an'izay daholo eo ambadimbadika eo. Misy an'izay daholo hoe za ty efa tena saika tsy ohatr'izao fa nitahian'Andriamanitra satria maninona
satria tian'Andriamanitra nareo a misy programan'Andriamanitra amin'ny fiainanareo a dia andao tanteraha zany programme zany andao tanteraha zany programme zany satria tena nanao Andriamanitra nanoman'Andriamanitra nanomana antsika tsirairay avy reto ho fitaovana mahery vaika eo am-pelantanany. Andao asika piditra olona ray hafa vaovao indray tahitompona vavy Makirinina inona ary ny azonao zarena androany ianao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pasteur dia tain'i Jesosy tsika rehetra ny tenana nakasika androany dia ny hoe n'Andriamanitra tsika dia manomboka Andriamanitra foana izay ny tena mizoko maty anahy hoe efa atao ao anatsika izay ny fanompoana n'Andriamanitra na misy manan-karena dia tokony hoe manompo Andriamanitra foana na mahantra na ahoana ny toerana misy anao tokony hoe manompo an'Andriamanitra foana. Za rehefa dia jelombelona dia fony mbola kely aho dia izay rehetra ataoko dia tahin'Andriamanitra foana fa tia aoriana dia za hoe nefa zay eo sahirana be sahirana zay eo dia mahantra dia tsy manan-karena koa zay amin'izao fa dia tsy olon-drazatra satria miandro aho hoe Andriamanitra raha mba tsy voaozina moa izay reto amin'ny fahantrana inkaneo anay anao hamalinay mba hanome hanina tanjany isan'andro dia iterena Jesosy fa dia nitanterahina izao efa mahefa voahaty foana eo anatrehan'Andriamanitra tahin'i Jesosy mankasitraka. Alleluia tahin'i Jesosy mankasitraka indrindranao ranabavy Makirinina tamin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankirepasoavina ny hamaly fitia anao hatrany hatrany dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy malala. Mbola misy olona ray hafa ao. Alleluia. Mbola misy olona ray hafa ao izara fahatsapana andao ary ampandrosotsika ranabavitsika Iama Zokiama. Alleluia. Inona ary ny azonao zarena androany ianao ny fitenenana? Misaotra pasteur nanome fitenenana tahin'i Jesosy tsika tsirairay avy tena nakasika be ny tenin'Andriamanitra androany mankasitraka anareo menadahy famelabelarana sy ny mitondra tenin'Andriamanitra rahavavy Marina Tiana fa tena hoe mampahery satria teo amin'ilay hoe tsika zany mbola kely mbola tsy mahay n'Andriamanitra koa dia efa hananany vision efa ranomaso amin'ny fiainantsika ray manontolo dia tena mahakasika ary za dia Jehovah mamelona amintsika fa tamin'ny fiainanay ray manontolo tena hoe tao anaty fahatrana tena hoe fahatrana zany fa rehefa nandray an'i Jesosy dia tena hoe niopa fiainana tena dia nitsika hoe ravina nandrahoana sakafo mitsipona ravina izay tao anatin'izany dia tena fahantrana dia ningy fotoana koa ny vady nandeha bus dia tena mivadika ambony ambany mihitsy ny bus nandehanako tsy mba nafantatra akory nefa hoe mba hisaotra an'Andriamanitra nefa dia tena hoe tsy naninona za ary mbola nioraka be mbola hivadika nefa itsika satria ny mivadika ilay tomobily mbola hivadika nefa itsika izay ny tadidiko ny teneniko fa tena voninahitra an'Andriamanitra tena hoe hatrany zany dia efa hananan'Andriamanitra vision hananan'Andriamanitra hoe inona ny hitondrako ny fiainan'ity olona anankiray ity dia maheretsika ry havana fa Andriamanitra dia mitsinjo antsika foana n'aiza rehefa niantsony ianao dia efa tena hoe rehefa fantatrao fa novaina ny fiainanao dia tena hoe manakaikaiza azy topoy andao manalina izy fa tsara miaraka amin'ny Jehovah tapetro amin'Andriamanitra koa tsika sy ny taranantsika dia voninahitra amin'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny Zokiama tsika. Ny tompo Zokiama mankasitraka dia Andriamanitra manankirepasoavina mamaly fitianao hatrany dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Alleluia. Izay no ela misaotra anareo rehetra ny zara fahatsapana fa zava-dehibe ny fizarana fahatsapana izay ataonareo. Alleluia. Koa dia tahin'ny tompo ary tsika rehetrarehetra. Inona ary no hira ataontsika? Ny teny Marie-Jo tsara Jehovah ny TDL dia nanoratra ihany hoe tsy nanenenako nandrainao ilay ahirany ihany angamba izany hoe tsy nanenenako tsy nanenina nandray ianao iny angamba ny tiany ranabavy aman-tenenina ka izy ary ny tianareo io ny reo ataontsika voty tsara Jehovah ny TDL sa tsy nanenenako an'izy moa ilay mpirindrana ranabavy isany
izy moa de pire anankiray teniko teo fa de mifidy ary tsika tsara Jehova efa niteny mary izao zao io zao misy ray alefa ary mivoty tsara Jehova sa tsy nanenenako ny raha zay ataotsika tafiray disa zany no safidy mary izao sisa amin'nan'ohatra mary izao sady tsara Jehova no tafiray io zao zany fandroany TDL reny Soameva mary izao Soameva zany zao TDL io fa misy ama tafiray anankiroa alleluia tafiray kosa mandroatry beta be mary izao Sirianina fahatelo I tafiray Rodriguez faefatra takiray tafiray Marina Tiana mbola voaroa zao TDL tsy manao tsy mitondra hira hafa-tsony nareo fahatelo fadimy tafiray de raha miampy eo tafiray zany miara tsy nandre nangataka ny TDL fa de tafiray zany tsy nanenenako io raha ataotsika zany androany efa tapitra ny voa satria fa ampy anakenina ny anaky 10 mantsy no ataotsika no mifidy alleluia tsy nanenenako misaotra betsaka an'izay nangataka ny hira zay ny raha ataotsika androany de misaotra na rehetra alleluia amen mbola mampisaotra hira hafa nareo zay ny raha ataotsika androany misaotra tsika rehetrarehetra anao hira ary tsika de ohatrany aniritsika hivavaka sy hivavaka ho an'ny firenena de mianofinaritra daholo raha lasana vavimalala halleluia amen
Tiranena zayanao, unifangijapunao, sawa salasa. Sila lao tumesaina, hai mumisanao, deni mula misi kufunaina, abang sujanao. Sila lao tumesaina, hai mumisanao, deni mula misi kufunaina, abang sujanao. Tiranena Tiranena zayanao, kamila tsari sanazo ny fiainako, azo antokany maviko. Tiranena zayanao, ny famijaponao, sawa salasa. Famijaponao, sawa salasa. Maina Jesosy. Misotranao zay Jesosy amin'ny fotoana androany. Misaotra ny ahafantaterahana ny fotoana teto androany indray. Ary dia marina tokoa Jesosy fa tsy nanenenanay tokoa ny nanompo anao. Misaotra tamin'izay efa nataonao, na dia tao anatin'ny tsy fahalalànay dia efa nombanay sahady ianao. Manao aneny voninahitra, manao aneny dera sy ny aja, ary manao ny saotra sy ny voninahitra mandrakizay Jesosy. Teraina ny anaranao misaotra ny amin'ny fahasoavana. Misaotra ny amin'ny reto mpanomponao izay tonga nijerina naraka ny fandarina teto. Ny ankatahako aminao Jesosy dia izao hoe atao fitsapan'ireto olona reto fa mbola tany ekibo izy ireo dia efa novidinao. Na dia ho amin'ny ty androandroany ty ihany azy. Sy ny amin'ny ho avy rehetra izay mbola tsy fantatray. Jesosy malalo, taio hatrany izay tsirairay avy. Ay anarana ohatra izao fahasoavana. Dia ny amin'ny hatsapana efa novidinao izay. Olom-bo fidy izay ary olom-bo vidy. Dia ny Jesosy tsy hanao ambanin-javatra an'izany fa tena hanome voninahitra anao amin'ny andro ilay sisa rehetra dia hanomponay anao. Anao ny tempolinao Andriamanitra. Anangana fifandraisana tsara aminao ho voninahitra naranao rehetra. Misaotra Jesosy io izao lalana izao. Mody amin'ny fahababony izahay. Ary dia anao ny tempoly. Karakara ny ara-panahy ao ambadika izany dia taio koa ny ara-nofo. Dia ho afindra aminay any izay nibabona taminay, hiverina aminay, ary mihoatra noho izany dia ho feno fahasoavana. Satria dia izay rehetra firenena manodidina dia hifindra ety aminay ny fahasoavana, ny fitahinao Andriamanitra. Saotra Jesosy malalo. Dia raha laza saotranao be tsy voalazako. Kely ny fahalalako ary finofisainako. Fa mba maro ny zavatra tian'ireto olona reto ankatahana, hametrahany fiainana eo am-pelantananao. Fa za matoky anao Jesosy fa na dia tsy nangataka ary izy ireo dia fantatro sady ny mahasoa azy. Halleluia. Dia io ny teny mba tsy voasainiko ny volonam-piasa fa moa avy zato teny arivotry manam-patapelana aty anatinay tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenena raha mbavisika mami amin'izao fotoana izao. Raha afaka miteny ve mami? Jesosy pastera, mbola ilay vavaka sy namafantsikely. Jesosy malalo, satranao dia Jesosy manoterinao mamy. Na dia mizaran-drevitra Andriamanitra mesy fanahinay, dia nahazo vaty Jehovan-Andriamanitra dia mamaky vaty amin'ny fiainany rehetrarehetra. Satranao Jehovan-Andriamanitra na famindramponao amin'ny tsirairay avy. Izany tena marina Jehovan-Andriamanitra tena tokony efa naty toy Jehovan-Andriamanitra izay tamin'ny andronay Jehovan-Andriamanitra tamin'ny fahakelezany tamin'ny dity dia tsy fahalalanay anao Jehovan-Andriamanitra fa misaotra anao Jesosy fa tsy izahay marina mifidy anao fa ianao mifidy anay Jehovan-Andriamanitra na dia taranaka mifanofy sampy aza izahay Jehovan-Andriamanitra efa nofidinao toy izay mbola tany hibondray aman-dreninay Jehova nofidinao Jehovan-Andriamanitra mankasitraka ny amin'ny fiasananao Jesosy misakany amin'ny indrafonao Jesosy malalo.
dia tehirizina tsirairay avy Tevan'Andriamanitra mba tena hoe avita soamantsara ny telopolo ao anatinay Tevan'Andriamanitra anadio tsara ny telopolo ary tena hanafana koa amin'ny asanao Jehovahandriamanitra fikarakarana ny telopolo fanaka rehetrarehetra ny telopolo Jehovahandriamanitra misaotra indrindra dia tsy malala ary ehetiny Jehovahandriamanitra dia mitongam-bavaka ny firenena malagasy satria entina tianao foana Jehovahandriamanitra tsy reraka kosa izahay Jehovahandriamanitra na dia miaina anaty ezina aza ny firenenay Jehovahandriamanitra fa matoky izahay Jehovahandriamanitra satria mbola tsy ringana Jehovahandriamanitra dia maty aza ny fanontany maty aza ny ady ateny malagasy satria mbola manana fanantenana izahay Jehovahandriamanitra mbola manana fanantenana mbola bena ny fanantenana atao anatinay Jehovahandriamanitra fa mbola misy zavatra mbola misy azonao atao amin'ny firenena malagasy amin'ny tsirairay avy ary fanotsikena ny vano Jehovahandriamanitra ianao Jesosy malala mafantatra na dia mpanompo fanty aza ny malagasy satria fa amin'ny sorofodidinao Jehovahandriamanitra fa asany kiloty Jehovahandriamanitra anatin'io firenena io Jehovahandriamanitra ary isaoranay ianao izay anaty tany Jesosy malala ary misy matoky azy Jehovahandriamanitra fa mbola misy velananay rehetra Jehovahandriamanitra velany izahay rehetrarehetra nandeha tokotena ny vany fa mbola misy vidinao anatin'ny toerana malagasy any Madagasikara amin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra fidia ampiasainy mpanomponao amin'izao koa Jesosy malala firenena malagasy iremagna tsy manana anokoanina Jehovahandriamanitra fa manokana izay fahirana Jehovahandriamanitra avy amin'ny fatia Jehovahandriamanitra mitondra ny firenena malagasy tena hoe mba tena hoe hiala fara tiana Jehovahandriamanitra hitodika aminao fa indrindrandrindra ireo madiniky rehetra Jehovahandriamanitra mifanompona Andriamanitra ao anatin'ny firenena io Jehovahandriamanitra mba tena hoe hijoro ampasahiny hijoro amin'ny fitiavananao amin'ny fampahorana anao tsy anao fomba fivavahana Jehovahandriamanitra tena ho mpanompan'Andriamanitra marina atary fanan'olona ho any an-danitra Jehovahandriamanitra ta iny firenena malagasy mahatonga fifazam-panany lehibe satria amin'izao amin'ny androzaika fitedinao zao Jehovahandriamanitra mankasitraka fa izy mahandra Jehovahandriamanitra omerary ndraika moty rehetra Jehovahandriamanitra misaotra indrindra Jesosy petaka ny zavatra tiako natany aminao Jehova fa mosy amin'ny vavaka ary kely ny saina Jehovahandriamanitra fa zany ianao mahalala zay efa zay tonganao firenenay Jehovahandriamanitra dia hitondra fiadanana fatsinay misaotra Jehovahandriamanitra amen. Halleluja. Sotra betsaka nina andranambavitsika mami tanata izay vavaka mamy sady matsiro ho an'ny firenena izay. Misaotra anao ary dia Andriamanitra manaka pasoavana maro fitenao dia mitombozy sady mitombo fahasoavana hatrany ranambavy mami. Misaotra ny ranambavitsika manana tena koa tamin'ny toriteny dia misaotra betsaka zokiama tamin'ny vavaka fanomboana. Reo ny ekipa niaraka tamin'ny teto androany dia misaotra nareo rehetra tonga teto ihany koa fa lasy tetinareo dia nagigina teto fotsiny izay. Andriamanitra ny manaka pasoavana maro fitenareo ary mahita toromaso mamy dia arika tontolo andro mahafinaritra be ny alohavany tenin'Andriamanitra ianao araka rehetra ohatrany mihitsy andravina ny totaony eo alohanao izy Jehovahandriamanitra aleloha dia Andriamanitra andravina ny totaony eo alohanareo rehetrarehetra alohantsika rehetra na olana zany na sakany zany ninonninona andravina andreny Andriamanitra. Tainy Andriamanitra Aki Radio Point radio 1 Aki Radio Point radio 1 afahanao meno no indrapeo Aki Radio izy zany ezaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo rano. Mety ny tompo daholo. Halleluja. Amen.